araka izany dia tsy tsara levenana ny maty maro ihany koa zany no milaza fa dia antony mety mahatonga ny tsy fahatanterahany fandevenana ny talata ny andro talata grobaka moa zany antsika malagasy tsy totosa zany ny fandevenana andra fahafahana iny tamin'ity andro ity fa maro ihany koa nefa ny olon-tsotra tonga nanotrona izay fihetsiketsehana ataon'ny mpanao gazety zay izy ireo dia mahatsapa fa tsy rariny loatra ny fanapenam-bava tsy rariny ihany koa ny tsy fahafahana mahazo ny vaovao araka ny tokony izy marobe ny olon-tsotra tonga nanotrona ny hetsika nataony mpanao gazety tamin'ity androany tanora lasy vavy sy ireo efa nahazo taona isan'ny hita tonga teny Ankorondrano androany nanoana ny hetsika nokasain'ny mpanao gazety ho tanterahana dia nidia be nandevenana ny fahalalana eny Analakely mananjo ahalala vaovao ny olom-pirenena raha ny fanazavan'ireo olona sendranay ary tsy tokony ho ery fampitahorana ny mpitandro ny filaminana. Zay zany dia manomana amin'ny mpanao gazety zany amin'izao fahalalana mpanao gazety satria tsapa sy hita zany fa teritery le dia aloha le vahoaka ianan'le ambiansa hoe inona tena iainana tsy hoe midika hoe zao ara-politika fa manoana tanteraka aminao mpanao gazety zany mpanao gazety misy le fahalalana zany tokony hivelatra ny mpanao gazety amin'izany lafiny rehetrarehetra izay no mahatonga anay tonga eto. Maro koa ireo olona no nisafidy ny tiano hevitra na dia tonga nanotrona teny an-toerana tsy olon-tsotra ihany fa nahitana ireo fiarahamonim-pirenena fikambanana samihafa ity hetsika androany ity.